dia amin'ny kafanila lalandava tompoky lahy sy tompoky vavy no iarabako anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resantsika anio zany dia ny momba ny ataontsika hoe olana zany eo amin'ny fifandraisana amin'ny samy vehivavy ka mety miteraka zany olana goavana zany eo amin'ny fiarahamonina ka tsara hojerena akaiky dia akaiky zany ny momba io olana io ka misy boky zany izay nosoratan'ny mpanoratra sy mpikaroka atao hoe Sam Murphy sy Pat M ka izany boky zany dia mitondra ny lohateny hoe La femme est un loup pour la femme ka ity boky ity zany dia miresaka betsaka mihitsy zany ny fikarohana nataon'ny zareo zany tamin'ny vehivavy maromaro zany izay miasa amin'ny entreprise tany Amerika zany ka hita fa ny olana izay tsy voavaha zany amin'ny fifandraisana amin'ny samy vehivavy zany dia mety hiteraka mihitsy zany fahity amin'ny entreprise anankiray. Inona ny antony? Satria ireo vehivavy ireo rehefa tsy mahay mifanaraka, rehefa misy ny olana izay mipetraka tsy voavaha dia mety miteraka zany hatrany amin'ny ataontsika hoe fahareran-tsaina na depression nerveuse zany ho an'ny mpiasa ao ka izany rehetrarehetra izany dia mety miteraka zany hatramin'ny ataontsika zany hoe fahity ao anatin'ny entreprise anankiray. Raha araky ny fanadihadiana zany nataon'ny izy roa vavy ireo zany dia i Sam Murphy sy Pat M zany izy ireo moa zany dia efa mpikaroka malaza mihitsy zany miasa tao amin'ny entreprise goavana Microsoft, Procter et Gamble, General Motors, izany rehetrarehetra zany dia nanaovany fikarohana daholo ireo entreprise ireo ka amin'izao fotoana zao moa zany dia efa betsaka zany ny vehivavy zany miasa amin'ny entreprise amin'izao fotoana zao zany sy ny chef d'entreprise raha par rapport zany tamin'ny andro taloha zany ka isa moa zany no tena ataontsika hoe zany hoe rangory fototsy ny afo amin'ny izay fanaovana zavatra ratsy amin'ny vehivavy dia ny vehivavy ihany. Iza koa nefa ny olona tena afaka manatsara vehivavy anankiray ary afaka manome fitiavana be indrindra ny vehivavy iray dia vehivavy ihany ka isika vehivavy zany afaka manao zavatra goavana dia goavana mihitsy zany na ny fanaovana ratsy na ny fanaovana ny soa ka izay zany no tsara jerevana akaiky zany ny momba an'izay zavatra rehetrarehetra zay. Araky ny fikarohana nataony Elisabeth Hollande zany dia tsy misy vehivavy zany hoe afaka mahazo soa zany amin'ny vehivavy anankiray ary tsy misy vehivavy koa zany ny vehivavy zany dia afaka manao ny soa ary afaka manao ny ratsy amin'ny olona anankiray. Izay zany ny fikarohana nataony Elisabeth Hollande. Araky ny fikarohana nataony Pat M sy Sam Murphy zany dia teo amin'ny vehivavy 50,000 teo zany ao anatin'ny taona anankiray zany hoe tao amina entreprise zato zany no nanaovany ny fanadihadiana ary misy zany ny mpiasa birao dia misy koa zany ny ataontsika hoe ny amin'ny relation amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny zany. Ny tena votoatiny zany rehefa tena jerevany zareo zany dia le atao hoe crépage de chignon
io zany efa fomba fiteny amin'ny hoe adiny vehivavy. Ka ny crépage de chignon zany dia amintsika malagasy moa zany dia ny hoe mifandringo-bolo. Ka raha ohatra zany efa ataotsika zany hoe amina société efa moderne zany tsy hifandringo-bolo intsony zany ny vehivavy fa méthode hafa indray zany no ampiasaina ifanenjena sy ifamotehana zany raha araky ny fikarohana izay nataony ireo vehivavy mpikaroka ireo zany. Dia tsy ilay mifandringo-bolo intsony zany no misy amin'izao fotoana zao fa ny ataotsika violence psychologique zany hoe ilay ataotsika zany hoe fifandramatana amin'ny fomba kolaka zany. Ka eo zany amin'izany rehetrarehetra zany ny ohatra hoe ny terme ataotsika hoe snobé, manao snoby amin'ny vehivavy sasany zany izay tsy miaino azy manao azy ohatrany hoe tsy misy manao azy ohatrany tsinotsinona ohatra. Dia misy ihany koa zany ny karazana ady izay misy zany eo amin'ny vehivavy dia ny ataotsika zany hoe eo ihany koa ny commérage. Ny commérage zany dia ilay atao hoe fifosana zany hoe ilay bitsibitsika atao mbadika zany. Ka tsara ho marihana aloha zany fa ny ataotsika hoe ady eo amin'ny vehivavy zany dia misy ataotsika zany hoe lanjany be dia be mihitsy, misy voka-dratsiny be dia be mihitsy zany eo amin'ny fiarahamonina. Ka izay zany no antony hitandremana tsara zany raha vao hoe resaka fifandraisana amin'ny samy vehivavy, satria ny lehilahy zany azy dia tonga dia efa direct miantso rehefa misy zavatra tsy hifandaminana zany. Ny azy koa zany dia tonga dia mandeha totondry na ohatr'izay zany dia samy vita. Fa ny vehivavy zany dia misy ady magatsika zany hoe misy koa zany ny ataotsika rancune, misy ihany koa zany ny ady izay atao aty an-damosiny anankiray. Dia raha ny resaka commérage zany no tenentsika na ny fosafosa zany dia io zany no fitaovana voalohany indrindra koa zany ampiasain'ny vehivavy zany mba hifamotehana amin'ny samy vehivavy zany. Ka io commérage io zany dia efa misy efa spécialiste io zany ao anatin'ny groupe anankiray. Zany hoe izy zany no manome ny information rehetrarehetra zany ao amin'ny ataotsika hoe entreprise anankiray. Raha misy olona vao miditra ohatra dia efa izy no manome ny information rehetrarehetra hoe ianona ohatr'izao, ianona ohatr'izao. Ary matetika zany amin'ilay zavatra ratsy foana zany no information amboniny hatramin'ny hoe ianona nge ketaka nge miaraka amin'ny patron ianona nge makrel ohatr'izay daholo zany ny ohatrany hoe fandehany atao hoe fifosana zany. Misy ihany koa zany ilay ataotsika koa zany le hoe mpanelitsao zavatra tsy marina zany hoe hoentina anakorotanana zany ny olona rehetra ao amin'ny entreprise na amin'ny société anankiray zany dia efa misy ihany koa zany ny efa mpanao an'io zany dia mpanakorotan-drotana zany. Dia misy ihany koa ny ataotsika koa zany ny hoe le mpandefa karazana ataotsika hoe fanompanankolaka zany sy ny hoe teniteny atsipitsipy momba olona anankiray zany. Eo ihany koa ny fanaovana sabotage. Ny sabotage zany dia ny fanelingelenana zany akolaka
ny asan'ny olona anankiray izay ohatra hoe tsy titiana zany ao anatin'ny entreprise dia elingelenina zany ny fomba fiasany zany mba ahakivy an'ilay olona. Efa misy ihany koa zany nefa mpanao an'io zavatra io. Inona moa zany rehefa natao ny fikarohana no tena zany mahatonga ny ataontsika hoe zany disadisa eo amin'ny samy vehivavy zany. Matetika zany dia ny hoe raha ohatra ara-biolojika zany no tenenina dia ny hoe filozofia mitondra ny vehivavy zany dia ny fitovizana. Zany hoe ny vehivavy zany efa zay zany no ohatrany hoe efa nitondra amin'ny naturazy zany de zay hoe mitovy zay zany, mitovy ary mifanampy ary mifanohana zany ao anatin'ny ataontsika zany hoe resaka fahoriana na ny amin'ny fiainana andavanandro ohatr'izay zany efa izay zany no ohatrany hoe natura zany ao amin'ny vehivavy. Ka rehefa misy zany ohatra hoe maningana zany amin'izay zavatra zay zany zay hoe fifanampiana sy ny hoe fitovizana izay dia izay zany no ohatrany mahatonga ny fandramidrangitana zany, ohatrany hoe mandrangidrangitra ny sasany izay miaina ao anatin'izay atao hoe fitoviana zay zany ny olona zany ny vehivavy anankiray izay ataontsika nga hoe zany hoe tsy mitovy tantana zany amin'ny rehetrarehetra satria mety hoe manan-javatra hafahafa kokoa zany noho ny sasany zany. Ka matetika zany ireo karazan'olo ireo zany no io zany no lasa ohatrany hoe manjary misarika zany ny ataontsika zany hoe ny faharomotana zany ao amin'ilay vehivavy sasany izay ohatrany hoe mitady foana zany an'ilay atao hoe fitoviana. Ka eo zany no ohatrany hoe mahatsapatena ohatrany hoe voafitaka zany ilay vehivavy sasany izay miaina ao anatin'ny atao hoe fitoviana zany. De matetika moa zany ireo karazana vehivavy izay ataontsika maningana zany amin'ny be sy ny maro de ireo vehivavy ohatra ataontsika hoe ambitieuse izay ohatra izy zany nanao fianarana ambony raha ohatra hoe hoarina amin'ny sasany zany dia eo ihany koa le manana talenta ambonimbony kokoa zany. Eo koa ny hoe tsara tarehy kokoa zany raha ohatra hoarina amin'ny hafa zany. Ka ireo karazana vehivavy ireo zany no matetika zany manjary cible ny ataontsika hoe zany hoe fahakalana zany ao anatin'ny entreprise anankiray na ny société anankiray zany. Ka indraindray zany manjary le vehivavy zany misy zany tena hoe manjary manafina ny talentany zany mba ho afaka zany hiditra s'intègre ao anatin'ny groupe izy zany dia manjary manafina ny talentany ary lasa indraindray izy zany tena hoe tsy te ho tafita zany tsy te anana fiainana ambonimbony kokoa noho ny sasany zany no izay fatahorana an'izay atao hoe voailiky izay zany. Izasiza daholo moa zany ireo karazana vehivavy izay ataontsika zany hoe tena enjakenjana zany mahatonga ny karazana korotana zany matetika ao anatin'ny entreprise anankiray zany noho ny fikarohana izay natao. Izasiza daholo ireo karazana vehivavy ireo satria tsy ny vehivavy rehetrarehetra kory dia hiteraka korotana ao anatin'ny entreprise na ny société fa misy zany ataontsika hoe na ataontsika hoe karazana vehivavy 3-4 fotsiny zany no ataontsika miorchestre ny zavatra rehetrarehetra mampikorotana ny entreprise iray manontolo na ny fiarahamonina iray manontolo. Izasiza daholo ireo karazan'olona ireo.
dia eo zany a ny efa tenentsika teo hoe ny comera ny be resaka zany a ny be fosafosa eo ihany koa zany a ny sniper moa zany a dia ny ireo a zay izy zany a tsy hita ty ivelany zany izy hoe inona ny zavatra tena kotrehany ao ambadibadika ao zany fa ny zavatra taony zany a dia avy aty ambadika izy zany a ny ohatrany hoe manome karazana fanentanana influence amin'ny fomba kolaka zany ny manodidina azy a mba hoentina zany a ataotsika zany hoe hiatakena vehivavy anankiray izay ao anatin'ny cible zany ka io sniper io zany a dia ilay olona ohatra zao hoe rehefa miteny zany a ilay vehivavy tsy de titina loatra zany ao amin'ny société dia mandefa fehezanteny anankiray fotsiny izy zao ohatra ohatrany hoe andeha anambanina n'iny vehivavy iny a dia efa manimba ny ataotsika hoe zany a ny imagen'ilay olona tiana hompitehana zany a izay zavatra zay ohatra zao hoe miteny le olona dia atabadikato izy miteny hoe inona koa zany odoy ohatr'izay ohatra amitsika malagasy zany dia ho an'ireo ataotsika mpanara-dreny rano dia lasa tokotrany zany izy de odoy tokotrany io olona miteny io misy ihany koa zany ny ataotsika koa zany ny hoe ny mpanao sabotage zany ny mpanao sabotage moa zany dia le araky ny efa nazavaiko teo iny zany dia ny manelingelina no ataony amin'ny zay zavatra rehetra hoe ataon'ny olona izay tsy titina zany manelingelina amin'ny fomba kolaka mba tsy ahatonga n'iny olona iny zany ireusira zany amin'ny zavatra zay ataony eo koa zany ilay ataotsika koa zany hoe style comptable ny style comptable ndray zany dia ilay ataotsika zany hoe manao manampahaizana izay tsy miseho zany fa raha misy zavatra mitranga zany zavatra tsy mety dia izy zany tsy manana faute mihitsy fa tsy maintsy ny olona manodidina azy foana zany no diso eo koa zany ny atao hoe la reine de cabale ny reine de cabale ndray zany dia izy zany no tena mpitarika ny ataotsika zany hoe ny fikorotanana zany ao amin'ny entreprise anankiray sy ny société fiarahamonina anankiray zany izy zany no manao ny karazana tetika rehetrarehetra ampisavoritaka ny driambavilanitra rehetrarehetra ao ka io zany no tena loza io atao hoe ina mihitsy andriambavim-panakorotana io izy zany dia mahavory olona maro zany manodidina azy mba hoentina zany motehana olona anankiray izay tsy titina zany ao amin'ny fiarahamonina ka vitany tsara mihitsy na ny mamoron-dainga momba ny olona io vitany tsara mihitsy na ny ataotsika zany hoe manao izay tsy tiavany vehivavy maro dia maro any olona io dia mahatonga an'ilay olona zany ataotsika hoe manjary ambany ny moralin'ilay olona zany dia mety manelingelina azy amin'ny tsy fahavitany ny zavatra tiany totosaina zany eo ihany koa zany ny terme anankiray koa zany ilay mpanakorotana goavana be zany hoe amin'ny terme ny filazany zareo nanao ny fikaroana dia hoe ny megagasy io zany io no tena goavana indrindra zany amin'ny fanakorotanana zany hoe izy sady olona tena marani-tsaina zany io vehivavy atao hoe megagasy io tena marani-tsaina izy ary
afaka zany a tena hoe manao a ny tetika rehetrarehetra mihitsy akolaka daholo zany ireo zavatra rehetra ny tantaraiko teo reo zany a mba entina amigampinganana olona anankiray a sy anakorotanana olona anankiray ary io ataontsika hoe megagarsa na ny andriambavy reny mpanakorotana zany a io zany a ny azy a izy de olona malala fomba olona mahay miresaka ary rehefa misy zavatra tadiaviny a amin'ny vehivavy anankiray dia hainy tsara mihitsy a ny mandangolango an'iny a hainy tsara mihitsy a ny tsara fanamin'iny olo iny fa ataovy moa raha ohatra ka hoe tsy azo ny zavatra tadiaviny a dia vitany ny mivadika amin'iny olona anankiray iny ka io zany a dia atahorana dia atahorana zany a io karazan'olona anankiray io ka betsaka zany a ny ataontsika mpanara-drenirano azy a matahotra sao dia hiarany atezerany andriambavilanitra tena mpanakorotana zany matahotra ny anjerany amin'ny fitenitsika malagasy hoe tambatambazo ny mpamosavy amelomananaka satria io a dia tena mahavita mihitsy ny andeha motipotika olona anankiray zany a ao amin'ny fiarahamonina iray ka izany rehetrarehetra zany a de fikarohana daholy a zany a no nataony mpiaraka momba an'izay zavatra zay ka ny fehin'izay zavatra rehetrarehetra zay zany a de ny hoe inona zany a ny tokony atao zany a raha ohatra ka te ampilamina zany a ny fiarahamonina amin'ny samy vehivavy satria efa voalazantsika teo zany a ny hoe inona no antony zany a mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra zany dia ny tokony atao zany rehefa tonga ianao zany ohatra amin'ny toeram-piasana anankiray mbola vaovaovao ianao zany a dia toeram-piasana maro vehivavy dia ny mipetrapetraka aloha zay zany aloha no tokony ataonao a tsy dia manao ohatrany hoe remarquable be loatra rehefa tonga milamindamina tsy be resaka mombanao zany a fa tsaratsara kokoa zany miaino ary mijery zany hoe écouter et observer zany zay no tokony ataonao zany fa tsy mamaly na resaka hoe misy misikosikotra zany satria efa misy koa zany a efa spécialiste an'izay hoe zay olona tonga zany a de efa apresahana zany ka tsy tokony